se me abandona. A feliz não sentir que sua enfermidade. Watching campi lage, vida eu tanto andei, frango kumare, afumasiake, 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 afumasiake. Chega de fava não tinha pela, esqueci de a fatura gelera, frango kumare, return to flan, all she knows. Che viccianandea maro non tafita satina susava chua ni masunu naita faizen fiti janna pusa valala kanji fasana ire ulunga ze usa e falasana Ifaela luta pakebicha fanyanja na wa fa anuane mbulanisia suatenena ulufasika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakangu Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakangu Tapa que vitani fudi sisaka na fadisu fana halala fana fudi nitinjumi ya bitu faizen fiti jana pusa situnga tani ni ya ditinu ni ya busa ni enalani Ifaela luta pakebicha fanyanja na wa fa anuane mbulanisia suatenena ulufasika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakangu Katinova
malakarmu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Sahaba kufara kila no mitoka mtara Isauka wasagila no mitoka mkabose Zara pipi samnau Zara mate Anonsi masaka Sena da jabu samnabu Anonsi masaka Sena da jabu samnabu Bakala lonza no
fa anomboko tsika. Faly miarabanareo ahako amin'izao arivarivo zao ary midera ny fahazotoantsika rehetra ary mankalaza ihany koa ny fifankatiavantsika amin'ny fifanontronana, ny fanomezana hery, ny fikambanana oray ary matanjaka amin'ny zavatra izay atao, izany hoe firariana ny soa sy ny tsara amin'ny zavatra sy ny tolona atrehantsika. Sotranareo rehetra tamin'ny fiarabana tratran'ny taona moa dia amin'ny arivony ny fampiarabana. Tsy nihodina akory ny taona dia mbola tsy nalaza akory ny ravina ninanana hoy ny Ntaolo dia efa verina indray nareo amin'ny arivony manome hery ary manome en fait vous partagez vos sentiments de douleur par rapport amin'ny hoe zavatra mitranga ny aty amiko sy ny karazany. Tsy maintsy ho hazavaintsika eto amin'ny atsipiriany fa tsisy zavatra hoe mandehandeha ho azy fotsiny izany fa misy mialatsiny aloha amin'ilay volombava tompoko fa tsy tratrako intsony fa maro asa be androany. Tsisy zavatra mandehandeha ho azy ary tsy maintsy hazavaiko hoe inona ary nahoana, inona ny anton'izany rehetrarehetra izany. Tamin'ny talata dia niteny mazava tsara hoe ary tany amin'ny farafaran'ny volana desambra tany koa, non, tany amin'ny 17 desambra tany dia nilaza hoe hanomboka ho mafimafy ny combat ary ny zavatra lazaiko manomboka izao dia zavatra tena nahirana ny mpitondra fanjakana ary tsisy limitiny intsony satria ny antony dia efa be loatra ny zavatra manjo ny malagasy, be loatra ny zavatra tsy mety, be loatra ny halatra, be loatra ny fanodikodinana, be loatra ny fanaovana rainazy tao anatin'izany. Ary efa ela moa no niteny hoe za indray dia tsy hiembotra fa na ino kidona na ino kiantra dia mandroso aho. Nahazo menace maromaro moa za tao anatin'ny taona roa izay no nanaovantsika an'ity zavatra ity ary tsy hafenina fa tena nivoatra, mialasa lavitra. Raha ohatra zany hidera sy handoko eto dia ny vahoaka malagasy nodikafako ary tena saotra be dia be ianareo satria ianareo no anisan'ny tena mamelona ity fandarana ity ary ianareo ihany koa amin'ny alalan'ireo mpanohana no manohana sy manampy ny amin'ny fandeha ny fitsarana sy ny zavatra rehetra mitranga aty a Frantsa. Eny fa na dia nitolona any Madagasikara ihany koa raha dia misy maromaro nareo ary tsy vitsy no miditra na dia discrètement ao anatin'ilay tolona ary miasa andro manalina amin'izany tolona izany.
tena isaoraka anareo ary mendrim-pidirana amin'izany ny réseau akama, ny monde justice, ary ireo sympathisants tsy mitonona anarana fa any rehetra any. Tena isaorako nareo ary tena isaorako betsaka. Nilaza aho tany amin'ny faraparan'ny volana Desambra hoe, tany amin'ny tapatapaky ny volana Desambra hoe, ny zavatra ho lazaiko dia mety hiantra ary mety hanaraka hatramin'ny haiko. Mbola nilazaiko izay tamin'ny talata, naveriko ny larobia édition spéciale hoe ity zavatra ity azadiny fa vola be io, io volamena io fa mahatratra 45 millions de dollars ary vola ray valizy, ny devise tratratrany raha ny vaovao henoko aloha hatreto. Ary tsy ho avelan'ny rahalahy moramora fotsiny izany satria samy miasa ny lobbying amin'izao fotoana izao. Resaka lobbying internationaux io. Mba hitohizan'ny ankety amin'ny resaka ireto extradé ireto na ho extradena ireto, dia isika tena mametraka lobbying mihitsy amin'ny hoe aza-pidriana ireo olona ireo falao ho vita amin'ny atsakany sy andavany ny ankety, satria manana droit mihitsy ny fanjakana ny fitsarana sud-africain hitsara ireo olona ireo malgré ny convention internationale entre Madagascar sy Afrique du Sud koa moa tsisy, raha tsy diso ny tenako, tsisy contrat d'extradition na convention plutôt d'extradition. Donc tsy extradable zany ireo bandy, ireo passeur anankitelo ireo. Fantatry ry zalahy tsara hoe jusqu'à quel niveau ny agissement vitany Fleury Rakotomalala en termes de lobbying. Fantatry Andry Rajoelina tsara zany, satria raha iverina kely fotsiny tsika ny amin'ny tantara dia moka secret d'État aminareo eto. Tamin'ny 2012, tamin'ny transition, raha nisy olona efatra nenjehan'ny Andry Rajoelina tena hogadraina ary hoe tena fofona mihitsy ny ainy, dia mba fanindiminy aho. Ary tena tsy tatin'ny Andry Rajoelina mihitsy tao anatin'izany atao hoe lobbying napetraka tamin'izany andro any, ny fiarahana miasa, ny tenako ny ara-miasa tamin'ny filoham-pirenena teo aloha, ny professeur Albert Zafy. Efa vita le nomination, satria tokony ho fantatrareo isika menakavy fa tamin'ny nomination misy vavolombelona taolo ny zavatra teneniko amin'izao. Zavatra teneniko izao misy vavolombelona ary mbola velona daholo. Sauf le olona anankiray no mety hamadika ka hiteny hoe tsy nisy an'izany, fa raha ohatra izy hiteny hoe tsy nisy an'izany dia maro ny pirofo ary maro ihany koa ny sary
ny fanaovana tamin'izany andro izany. Tamin'ny 12 atoandro tompoko, alohany natongavan'ny Franceman secrétaire d'État sud-africain tany Madagasikara, tamin'ny 3 ireo ny tonga, tamin'ny 12 nisy fivoriana tany Avoloha, fa tsy azoko tenenina satria saripady, resaka hautement diplomatie ilay izy, diplomatique. Fa ny zavatra azoko tenenina aminareo isika menakavy, tamin'ny 12 atoandro dia efa nanaiky i Andry Rajoelina fa i Belziky Omer, Jean Omer Belziky no atao Premier Ministre. Ka aroso atao solovaiki ny akalana fotsiny ny ray aman-dreny Rabotoarson. Tsisy afaka miteny, tsisy afaka misapproprie fa azoko avoaka officiellement ny échange SMS tamin'izany raha sanatria misy mahasahy miteny ka mandainga ka hoe miteny hoe mandaingy Fleury amin'izay fotoan'izay na diplomatie toninina raha dia avoakako ny échange na texto nanomboka tamin'ny 9 maraina tamin'io andro ka hatramin'ny 3 sasany maraina, tamin'ny 3 maraina natongavan'ireo olon'ireo tao hatramin'ny professeur Albert Zafy. Tsy malala inona Andriamatoa Andry Rajoelina hoe lobby inona no mipetraka tao, fa tao anatin'izany dispositif izany ny tenako. Ary ny tenako izao no anisan'ny teny hoe tsy anaiky ireo sud-africain ireo raha Rabotoarson no alefa eo, fa horeraky ny avion ry zalahy dia alao no Rabotoarson natao dia forcena foana reraka izy adiny 4 adiny 5 après tamin'ny 5 mako vao nanomboka ny fivoriana dia alao any amin'ny 12 alina any amin'ny 1 alina any no miteny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe rehefa tsy mety ara ny général Rabotoarson dia avy alao aka olona hifidy izay mety amiko ao amin'ny opposition. Zay mihitsy mako le schéma nivoriana izay tsy natrehako satria za sy Andry Rajoelina amin'io sakaiso maso. Fa tsy fantatry Andry Rajoelina hoe ao anatin'le dispositif an'le lobbying principal. Tonga ny tamin'ny 1 alina dia naaplikena le schéma hoe aka Premier Ministre ao amin'ny opposition raha ny tenako, ka avelanareo ve? Fa sy ny mahafotsiny izany io, fa sy milakry io. Fa tamin'ny 12 atoandro après an'le fivoriana natrehan'le diplomaty anankiray taminy dia efa nanaiky izy hoe ok ara fa aza mbola tenitenenina aloha Belziky Omer. Tamin'ny ray sasany atoandro tompoko dia efa namboarina ny kabariny Andriamatoa Omer Belziky. Adiniko moa ny anaran'le rangahy iny avy ao amin'ny professeur Albert Zafy, izay no nanao raha tadidinareo le diricab provisoire tao aminy tamin'izy vao nome tamin'izay andro izay.
Tsy nanaiky indray ny Sud-Africain rehefa hoe Belgique no nomeny Andry Rajoelina fa nisy diplomaty anankiray eo manomboka le lobbying international miteny hoe ndao atao tsangatanana. Efa vita ny travail natao tsangatanana lany sauf ny Afrique du Sud rery no tsy nanangatanana lany zany ny communauté internationale tao amin'ny salle huis clos tamin'ny alalan'ny fanangana tanana Omer Belgique. Rehefa vita izay zavatray dia ny fanarahana dia anakany amin'ny professeur Albert Zafy ngia premier ministre rehefa nommé. Tamin'izay oro zay no nikabary izy ary nisaotra ny professeur Albert Zafy. Ary teto misy olona le vao 50 no vavolombelona tao. Zao vao mamaly anareo hoe naninona no tsy niteny ny professeur Albert Zafy fa nomeny ihany ny fitenenana satria ny tompony stratégie tamin'izany andro zany dia ampanetretena tompoko sady mangataka fialatsiny amin'ny vahoaka malagasy ihany koa satria tsy nahavita ny missiony izay tokony nataony Andriamatoa Belgique Omer. Rehefa maly ny lahatenina ny Rasavolana professeur dia hoy izy hoe Fleury Rakotomalala no miteny. Noho izay stratégie sy mission vita zay no nampahatonga ny professeur nanome ny fitenenana. Io alina io nandritry n'io nomination io nanomboka tamin'ny 9 alina aho natsoin'ny professeur Albert Zafy ho any an-tranony ary tsy namelany raha tsy niaritra teo mandra-pahatonga ny hoe iny niara-niala teo izahay ambakindry ray aman-dreny Jean Omer Belgique ka nakany amina tranona olona anankiray nanao karazana arrosazy olona 5 zay ny tao fa loatra tononiko fa manjary manahirana olona manina amin'ny maizy azy daholo ny tao ary nisy diplomaty tao farafakely ny roa amin'ny diplomatie ambony zany. Ny epitsoniny ihany dia efa fantatro Andriamatoa Andry Rajoelina fa i Fleury Rakotomalala no tao ambadiky ny lobbying nametrahana ny Belgique Omer. Ay ambany be zafady tompoko. Ny epitsoniny ihany dia efa fantany hoe dangereux ny affaire fa ity premier ministre dia tena olona akaiky angia Belgique Omer. So dia ny réseau anao tsy mety tompoko. Satria tao anatin'izany dia mbola tsy nahazo tomobile izy fa Mercedes an'ilay neveuko tsy tononoko koa ny anarany sao mahazo représaillon ny zanak'olona ka ho vononako no nitondra azy maro ny sary amin'izany. Mais ça doit rester confidentiel. Fa rehefa ilaina avoaka dia avoakako ihany koa. Teo zany no nafahany Andry Rajoelina nandrefy fa Fleury Rakotomalala est un adversaire de taille. Tao anatin'ny herinandro ny nomination io
dia mafy ny combat tamin'ny fametrahana ministre par ministre dia nila ny intervention ny communauté internationale vao tafapetraka. Ny tiako ny antony tantaraiko an'izay dia zao: matahotra mafy Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy hoe mety ho vitan'lery amin'ny négociation internationale sy ny lobbying international amin'ny resaka relation diplomatique. Ary d'ailleurs misy rirany azo riranina nitazomana an'ireo olona voasambotra momba n'ity volamena ity. Raha izay. Faharoa, zany hoe tsapany zany fa ambivotra ary gravy ny zava-mitranga raha sanatria ka tsy vitany ny mi-extrade an'ireo olona ireo satria manomboka ny 3 janvier dia nandeha ny travail de lobbying amin'izany. Ho hitantsika eo moa ny résultat ampanetretena ny ilazako hoe miezaka tsika ary miady tsika malagasy satria misy marina tedavina fenina ao anatin'ity tantara ity. Zaho manokana zany dia tokony omeko anareo fa jamais je vais lâcher. Jamais. Tsy zaho raha Fleury Rakotomalala no andeha hisede amina chantage na menace ary fantatry ry zalahy fa tsy maintsy voakrezeko marina momba an'io zavatra io satria je ne lâcherai pas prise. C'est pas vraiment le style de la maison. Ka androany tsika dia anazava ary ilaza hoe amin'ny alalan'ny démonstration preuve par preuve hoe ary référenciable daholo ny proof hoe iza no mety na hoe izavy no mety ahihina momba an'io afera volamena io. Fa alohan'izay aloha dia ilaza momba ny trano. Voalohany trano anankiroa mako ny tranoko. Oui, Jacob Zuma, marina ny Sekely. Rehefa nilazaiko teto zany. Trano anankiroa ny tranoko tao Ambatobe. Effectivement ny ray tsy hoe nisy nandoro fa may tamin'izany andro. Le tranoko anankiray, zany hoe vitsy zany ny malala hoe le trano be io, vitsy ny malala hoe anay io. Tany amin'ny volana juillet tany iny raha tsy diso dia nisy nanandrana nandoro le trano nipetrahako teo Ambody Fiakarana teo Ambatobe teo. Trano nipetrahako satria nanofa tao. Noeritreretin'ny Rinofa fa tranoko angambany izy io dia taony ny fafazany cocktail Molotov. Raha izay. Oui, io naman-Rajoelina io efa hatramin'ny fahakeliny. Ny sinoa iny, Iasy Manana. Faharoa,
tany amin'ny volana oktobra novambra tany nalaina Kitsirano ny tanika tany Ambobao efa 2 hectara mahery no teneniko teto zany. Fahatelo, menace isan-karazany ny fitoriana taty Frantsa, ny saorana an'Andriamanitra fa nandresitsika tamin'izay andro zay, ary tsy zaka ny vavoniny ralahy mihitsy naharesy azy taty Frantsa tamin'izay fitsarany zay, ka na de hita tara fa ho peine perdue dia nanao appel nanaraka tsika deza tsy izy ozy tsika azonareo atao mihitsy ao anatin'ny droit manao appel fa tonga ny aferan'ny volamena de rehefa nilaza omaly hoe na tamin'ny fakomaly hoe tsy famelantsika io possible tsika mety andefa délégation any Afrique du Sud amin'ny sabotsy de tsapako fa nanomboka teo nena fanafana amin'ny menasy ary nisy fianakaviana mihitsy tena niantso hoe tena mba hifonana maninona raha miavana nareo an-dalàna fa aza ataony amin'ny mampiavana anareo de hoy ihany namaly an'le fianakaviana hoe mialatsiny aho mialatsiny miala fondra ho aho fa zany hoe tsy miady amin'olona ho aho miady amina fomba sy toetra ratsy, miady amin'ny fitondrana, ny fanjakana, ny zavatra tsy mety atao amin'ny firenena sy ny malagasy no ady ataoko. Fa raha mahatsapa le olona hoe voatotoana izy de maninona izy raha mihataka ho aho na miova ho endry fa tsy ho faingan-tanana isan'andro. Miteny an'izany mako fa tokony ho fantatrareo hoe il est capable de tout mais de rien aussi ho. Tsy toko azy anakananao ny zavatra tokony ataoko fa ianao koa ngambanao mety porte-parole fa zaho aza fendrifendrona fa zaho tsy matahotra. Ho anareo mamendrifendro ahy reny zany efa safidiny aty efa lalany ty na nareo manaraka na nareo mijanona. Tsy ny olombelona mihitsy no hiaro ahy fa tany amin'ny voalohany ty zavatra ty de efa napetrako teo am-pelantanan'Andriamanitra ary ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tsapako ary hitako fa miasa Andriamanitra. Impirimpiry nefa nisy ny teny hoe trafika ana volamena, trafika ana volamena. Dadanianina, bainianina, mandeha Dubai, izy mitsano mandeha Dubai. Fandane rappelez-vous iny le Carlos Ghosn iny. Fin d'année iny. De fin d'année akory zalahy nirôde an'ity réseau vaovao ty. Satria le Tanzanie tsy lantsony le filoham-pirenena taloha tao. Fa bandy président incorruptible le lany ao. Dikan'izany tsy azo exploitena ntsony iny réseau iny. Tadidio tsara fa tany amin'ny mois de février de nilaza tsara hoe malasa saina amin'ny mahita an'ity avion turc ty mandalo Tanzanie de mandeha Dubai
dia mandeha Turquie, dia makany Colombie, dia miverina. Zao tsara ho fantatrareo koa. Fa misy ditanan'ny malagasy ambony ny fanenjehana ny Prime Ministre Mauritiana teo aloha. Averiko. Misy ditanan'ny malagasy ihany koa izay manam-bola sy ambony amin'ny fitondrana nanenjehana ny Premier Ministre Mauritiana taloha ary Andriamatoa Daoud Rawaty izay tompon'ny hôpital Apollo sy tompon'ny concession Mercedes, troisième fortune mauritienne, satria manimbatrembana amin'ny raharaha izay tokony hipetraka. Azadiny fa nanao refus de collaboration ny gouvernement mauritiana amin'izao fotoana izao par le biais de son premier ministre. Rehefa nangataka ny PNF hoe misy enquête sy investigation tokony ataonay, mangataka collaboration aminareo zay. Rejeté tokoa. Fantatrareo ny toeny. Izy amin'ny olona tokony atao enquête amin'ny resaka blanchiment sy évasion fiscale ary fraude fiscale lao. Ngazy zay ihany. Laza aminareo efa naheno ve nareo depuis quelque temps hoe nisy tratra mitondra drogy tany Maurice, mitondra cocaïne na mitondra héroïne depuis quelque temps? Tsy nisy trony a? Tsy nisy trony a? Nefa ianao vao merika kely ao Antananarivo dia misy olona na any amin'ny faritra tsy fatatrao ny asany, tsy fatatrao ny fotom-pivelomany, dia nefany feno 4x4 de luxe, hautement luxueux, na SUV zany, villa de luxe, misy piscine, volamena efa presque 500 grammes eny amin'ny tendany. Fa ireo karazan'olona ireo resaka teteky dia tsy hitanao hoe lasaiza na lasaiza, fa rehefa miverina izy dia hitanao quelques semaines après miampindray ny 4x4 eo an-tokotany. Efa tsy any amin'ny kidnapping intsony business zany, fa raha vohatra zany fitondrana hafa no mitondrao mba hanozongozonana an'ilay fitondrana dia mandeha ny kidnapping. Ny ray andro diso faka ireto mpanao kidnapping fa ray maso valo dia mivoaka ny zanak'lery. Hoe tsy izy le ty fa le ray a. Tsy mifanendrikendrika eto tsika, samy nahita an'izany fa au bout de 2 jours mivoaka moramora tany amin'ny faritra Tsita hoe taiza ny zanakinay fa dia hoe io izy io. Andretsitoaino Rabesala manko plutôt. Tiako hazavaina aminareo dia hoe tsy zaka ny vavon'ilay rony ary tena tsy zakany parce que fleurir à Kutmalala n'est pas limité comme les autres,
quand il dit les choses. Je vis dans un pays républicain où la liberté d'expression est reine. Et voilà, s'agit dans ce cadre-là, dans ce cadre législatif. Ka inona ny dikan'le hoe dorana ny tranon'ny Fleury, nalaina ny tanin'ny Fleury. Misy dikany telo. Fa izao aloha tonga dia alao hazava amintsika rehetra. Comme si tout était orchestré. Dia tapitapika eo any amin'ny sera madama misy manao sera hoe ny tranon'ny Fleury Rakotomalala 70 taona lasa ny may dia menacena direct amin'ny sera madama. Zay olona nanao publication an'io vaovao io. Efa fantatry ny mpanao gazety rehetra io. Efa tonga tany ny mpanao gazety naka sary sy ny tsapa hoe voaingana ve ty sa efa ela. Fa ny zavatra hitranga dia zao. Efa mialany ny menace amin'ny mpanao gazety hoe mahita faisana zay mamoaka an'io. Takan'le hoe mahita faisana zay mamoaka an'le fitsarana resy tany an-dafy. Rehefa nalefa tany Madagasikara anie le verdicte, le ordonnance référé mistipulen'ny faharesen'zareo taty an-dafy. Dia efa hoy ny mpanao gazety hoe tena matahotra zay Monsieur Fleury fa efa nahazo menace en direct zay. Tena hifonana Monsieur Fleury. Dia tsy navoaka tany Madagasikara fa voatery zaho no nanao ny communication amin'izy teto nampahafantarina anareo fa azo resena tsara ireo olona fa anatin'ny cadre ny lalàna ihany, ankoatran'ny hoe safidin'ny vahoaka hidina an-dalambe ka hanala ny ralahy. Tsy anjarako no miresaka an'izany fa safidin'ny vahoaka izany. Mizara telo hoy aho ary misy dikany telo. Non, zafady aloha orchestré le izy satria tonga dia hoe mandainga, mamafy. Misy miasa ny compte fake Zer Valérie Serdera. Fa misy mamadika any ianareo fa tonga aty ny feo tsy hitako. Mba nahita an'izany Valérie zany ny tena taloha tsy mampierika akory mijery an'izany sipo zany. Hitako moa le première dame tsy mahay miakanjo mihitsy. Ay zany ty Valérie ny manoro azy hoe zao fiakanjo. Rendreka ianao ny vatany botsefina be iny raha tsy hitan'izay hitondrana azy. Gaga mihitsy aho hoe ary mialina sa tsy mahay miakanjo aho. Tena mbola averiko ihany. Raha misy olona mihaja taloha ka vehivavy dia anisan'izany Mama Mialy. Sady tsara tarehy, mahafatifaty, mihaja. Rehefa marina tompoko dia lazaina. Tompoko vavy fa efa maty manko izy. Paix à son âme. C'est une dame formidable. Elle est comme ça, je vous dis.
Fa tapotapoka teo le zanak'olona. Inona ary ty akanjo misarakirako ty? Inona ary ty paozy miboridandridany ty? Inona ary ty kiraro mihoatra refy ty? Hay misy mpanolotra aina amin'ny imazy ty ramatoa kely. Le olona manolotra aina amin'ny imazy amin'io tsisy imazy akory. Image sombre qui domine l'écran parce qu'elle est colosse. C'est une erreur colossale, on va dire. Tsy Nicole fa Valérie Rasoa. Valérie teo ambanin'ny mausolée. Manisy nierika tamin'ny Valérie zany ve mibandy? Tsisy. Ianao manko mierika raha ohatra hoe miainga avany le sipa mba mahay miakanjo tsara, mahay mainga tsara. Zay vao mijery hoe ahoana ny paozin'ity sipa ty, ny tarehany. Fa na ny tarehana ny akanjo tsisy raitsiny. Kanefa dia ramatoa présidentielle ny conseiller ny sipa io. Miara-vakansa tonga hatrany nosy be sy ny karazana. Mizara telo ary objectif telo ny zavatra atao amin'izao fotoana izao. Voalohany, atao izay ampikatona ny vavan'ny Fleury Rakotomalala. Zay zany ny objectif voalohany, hoe mamay azy io tranon'io fa raha io ny doratsika manginy iny. Malheureusement, Fleury Rakotomalala n'est pas un matérialiste. Il sait ce qu'il gagne, il sait ce qu'il perd. Tsy mivaky loha amin'izany ary zalahy. Nahapoaka an'ilay sanainy areo. Tsy mivaky loha amin'izany. Atao zay ampangina ny Fleury dia raha manginy le ry. Zany hoe muselena zany. Dia au moins lotsika milamindamina, tsy mivoaka ny zavatra mitranga. Dory ny tranony. Amin'izay izy dia tsy milaza hoe iza no mety ahina amin'ity raharaha ty. Satria toutes les caméras sont braquées vers les deux personnes qui font la pluie et le beau temps à Madagascar. Hatramin'ny secret-n'ny Ledsi efa tonga ty amiko. Hoe iza manao monopole latao ary ahoana ny fandehany. Ny volan'ny Ledsi manjary mandalo an'i Maurice aloha. Zay vao tonga an'i Madagascar. Azonareo an-tsaina ve zany? Mandalo amin'ny Coton Lery aloha. Sady izany mody société na hoe cartel. Ampanginina zany Fleury amin'ny alalan'ny intimidation. Ça déjà c'est mal me connaître. Ray zay. Faharoa, amin'ny alalan'ny fandorana sy ny fanaovana zavatra tsy mety amin'ny Fleury dia tsy maintsy misy une bonne partie an'ny vahoaka ho atsiaro intimider taibe azafady tompoko miala tsiny. Hoe danja be reo bandireo fa mila mitandrina. Manome conséquence au second degré zany izy any amin'ilay mpanaraka anahy sy any amin'ilay vahoaka hoe tena tsy mitsitsy ireo bandireo fa mila mitandrina tsika.
Zay ny tanjona faharoa. Fa zay nefa miteny anareo vahoaka. Raha misy bandy saritahotra, ireo bandy ireo ny voalohany, izy mitsamireo. Miala ao an-trano ao be sarety teo amin'ny kometa, eo akaikin'ny Sodexo io, ody ao an-tranony, eo be sarety, akaikin'ny komisaria taloha, izay mpivarotra sinoa io ny tao, ny ao amin'izao fotoan'izao, tsy vitan'ny Andry Rajoelina, andro amin'ny 7 alina, tany amin'ny taona 710, tany amin'ny taona 1993 tany. Tsy maintsy miangavy an'i José izy, na i Zezo kely, hanatitra anazy. Fa matahotra izy hony, sauver ndaky ny bandy eo ambanimbany eo. Nefa hono izy amin'izany karaté do. Le nahitsika hoe karatéka fiteny fa tsy karaté do. Tatahotra iny. Asan'ny sary tahotra zany. Ka ampitahoriny amin'izay ianao vahoaka dia mieritreritra ianao hoe enjana tokoa le ry, fa miteny anareo aho vao tafalatsaka eny an-dalambe ny vahoaka tonga dia mitady lavaka itsoahany ohatry ny voalavo. Ary nefa izy tsy ho tafatsoaka satria izy fotsifotsy be iny hitan'ny olona iny. Inakisa makany Antsirabe ny lalana fitsoahana. Tonga dia lazaiko anareo zay. Ny tanjona voalohany zany dia intimider ny Fleury. Dia rehefa misy zavatra mitranga hoe hitan'ny olona mirefitrefitra, avoavo manko le tamboho. Takan'le tao amin'le trano taloha. Dia asa angamba tsy haiko izay nataony rahalahy tao. Fa penina le izy midepasy ny tamboho, dia tsy fantako ny sitony. Objectif fahatelo, ary ity ny tena zava-dehibe. Fa alohantsika tsy ho lasa saina amin'ilay izy. Saotra an'Andriamanitra tsisy olona maty tao. Fa ny objectif fahatelo dia diversion. Eo no nataoko mahatonga ana miteny hoe orchestrer le izy. Ny objectif fahatelo dia diversion. Zany hoe sady ampanginina ny vava no ampitahorina ny vahoaka dia lasa any amin'ny diversion hoe lainga io. Dia lasa mandeha any amin'ny adiavitra zany hoe mamatsy lainga Fleury, mamatsy lainga amin'ny mpanao gazety Jenitenany io, fa efa 10 taona io ny lasa, dia déplacé any amin'izay le adiavitra fa lasa diny le volamena. Azafady tompoko, tsisy fitahan'lahy amin'izany eto. Doran'lahy ny tanàna, tsy maninona zany, tairo le ty e. Mbola ampy koa raha ohatra ka. Fa ty volamena ity, iverenako foana isan'andro. Ary ho azavaiko mihitsy zao. Hoe ahoana de quoi ça tient exactement. Nazavaiko aminareo zay ny dikany hoe fa naninona ny dorana ny tranony. Le trano aloha mazava tsara, tsy may. Trano beton be io veo vita lany andorana io. Da lany te hitany te ampitahotra fotsiny. Fa ny vavady mipotika be, atrany anatiny mihitsy. Potika tena mainy ny afo midedadeda tao ony. Se fokontany ny antso mpanao gazety. Ary ny voazaina hita. Tsy hoe efa tamin'ny 10 taona. Zay manko le zavatra organizena dia lasa ndolo le focusin'le olona. Dia adino le volamena. Miangavy anareo tsy potika ny tranontsika fa ny vavady no simban'ny afo, ny epaka daoly, fa na izany na jany na mahitao ary tsy rarahantsika fa mitohy foana ny kombatsika. Tombokeo mba. Ahodina any ny sain'le olona. Dia lasa misy manao opération manapotika toeram-piasana any
de koa anodonana ny sain'le olona koa de hoe ho adino le volamena azafady a samby mba mahay communication lesitsika e rehefa mianao anatin'izany lobbying zany ianao ny communication ny voalohany ny réseau de communication ny voalohany ny information sy ny renseignement zany efa soa ny alalan'ny renseignement sy ny information zao a rehefa mifampidinika tamin'ny teknisianina dia mazava hiditra amin'le resaka volamena am'izay manko tsika fanezahana hodina ny saitsika de tsy maintsy natao zay précision zay hoe tena misy antony ngeda be ny antony anaovana menasy sy anapitehana ny fananany fleurira-kody malala mba hampatonga azy angina zao manko ny tena olana anie ny eritreritra angamba ry zalahy fa tao an-tokotany tao ny tomobiliko mieritreritra amin'izay angamba ry zalahy hoe mbola ao ngamba zay le Porsche Cayenne ao koa le Ford Edge sûrement fa tonga de atsipazo rangahy de maillot de miditra koa aloha inona mitady kirarony eny zao ry zalahy alohany anaovana zavatra eto mba hampianariko ny akama mihitsy mizaha mahafantatra ny namanao mizaha mahafantatra ny akamanao jusqu'à leur moindre caractère fa za miteny anao rehefa fantatrao zay de fantatrao ny zavatra mitranga no avy fantatrao ny toetra ny Andry Rajoelina tompoko fantatro ohatran'ny posiko fantatro ny toetran'ny Mamy Ravatomanga tompoko fantatro ohatran'ny posiko fantatro ohatran'ny posiko koa ny toetran'ny Lalatina tompoko da aloha eto de miteny hoe matoa miteny an'izany de ao raha fa ny zavatra nataoko voalohany indrindra tsy naitso napetrako amin'ny tokony hametrahana azy ny fananako zafa angambany amin'izay hiditra amin'ny resaka volamentsika alohan'izay aloha de mba misaotra ako ny parti madio ireto parti madio reto zany a dia tanora tia metraka zavatra mety sy manjary ary madio anatin'ny firenena teny indray no ampitaiko aminareo parti madio mahafinaritra le hetsika ataonareo sy le fihetsikareo ary misaotra anareo be dia be satria raha tsy manao nareo de anisan'ny hoe foana ihany le paysage politika any an-tanàna ary tiako be le ianareo proactif ny zavatra iangaviako anareo dia satria tia le fitoriana nataon'zareo tany amin'ny Bianco zany tsara mba mifampidinika raha tianareo ny miara-iasa amin'ny zavatra atao satria misy zavatra tsy voatery hoe hoaiko na hoainareo daholo za zao de mahita hoe misy zavatra tokony atao fa tsy voatery ity irery ao anatin'ny zavatra legal fa tsy hoe zavatra andeha andoro-trano sarotra ny mieritreritra an'izany
miresaka mpitondra fanjakana ianao, mamoaka dosie ianao, milaza an'izao ianao, ilaza ianao hoe ao avoakako n'izao, tonga dia ny tranonao misy miplastifie. Mahira anao. Ka izay misaotra amin'ny partie madio zany ao anatin'ilay tolona, fa mahafinaritra ny zavatra ataonareo, misaotra betsaka. Dia efa hira anankiray araka ny teneniko anareo hoe ity zavatra ity eo am-pelantanan'Andriamanitra ny anaovana azy. Tsisy ho kivy amin'ny zavatra atao ry zalahy. Tadio zay. Tsy fleurira koto malala ny hoe ampitahory ny lahy dia hifezaka izy. Miala tsiny l'Espagne. En plus hoe nareo mitsamo fatako tsara. Un coup de psychonaute dia mitombe nareo mitsamo. Ny fiainako tsy izao rehetra eny avy aminatoko zao tombonandro izao ka misaotra anao rayo ko ity ao toko manoro tena fa Anga mirai sukamzaka malubuka izauka umandakiza medijuderai na tukura yangau satini fasua banaulu Batu izawai kaihina ihina sitata yang suasu yang nanau kaidela idela asana tuau dia diunita mirai sukam zakam alubukai izau umatakisa kaihina ihina sitata iyansu iyana kaidena idena asana twaku dia iunitaita Belichudenai matutura yamana sakini faswabana oh natuzawa kaihina ihina titata iyansuansu iyanarana kaidena idena asana twapu dia izuminalita kaihina ihina titata
zavatra miantsoantso ianarana ka itena itena asanatravo dia ivoninaka apela tananao fiainako izao. Sotra rojo kely, rojo sy rija kely, sotranareo mindray rano. Hiditra amin'ilay resaka volamena amin'izay atsika. Sao rehefa manao an'itony manko dia ny fomba hanombohana azy ny tena zava-dehibe. Iresaka aloha tsika, iresaka lalàna izay mivoaka décision numéro 23 zany MFP SG DGD 13 novembre 2018. Ny momba ny douane ity zany. Article voalohany dia manazava tsara hoe en vue de l'amélioration effective notable du traitement des passagers par une meilleure gestion du risque, ainsi que dans l'optique de la gestion coordonnée des frontières. Les compagnies de transport aérien sont tenues au dépôt par procédé électronique de la liste des passagers avant le départ et l'arrivée de l'aéronef. Avant le départ, zany dia tsy maintsy amena par liste électronique any amin'ny douane raha izay any amin'ny ACM ny listin'ny passager mandeha. Dia manazava be dia be izy ato mingavanareo zany mba hijery an'io décision 23 io. Fa aty amin'ny farany izy dia tena miteny mihitsy le non-respect de l'obligation prévue par l'article 36 ity zavatra 56 ity zavatra ity zany. L'article 56 est sanctionné en délit de première classe suivant les dispositions de l'article 361 du Code des douanes. Toute infraction aux dispositions des articles 56 ci-dessus sont passibles de la même peine d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions à 20 millions à real. L'administration des douanes assure la confidentialité dans l'exploitation de ces informations et renseignements. Manazava mihitsy zany aty la liste définitive entrant sur le territoire doit être transmise par voie électronique. La liste des passagers mandeha any ivelany koa dia tsy maintsy alefa par voie électronique. Ok. L'article 56 du Code des douanes porte une obligation légale à l'endroit des compagnies aériennes ainsi que leurs représentants légaux dans les vols régionaux et internationaux desservent les aéroports malgaches ouverts à ces opérations. En ce qui concerne les vols du type privé, l'aviation civile de Madagascar, en sa qualité d'entité de coordination, est tenue de la large diffusion de la présente et de prêter concours à l'administration son application. Ny ACM koa zany miappliqué an'ity sady midiffuser an'ity. Dikan'izany ny compagnie aérienne rehetra dia tsy maintsy astreint, tsy maintsy manaraka an'ity procédure ity. Raha tsy manaraka izy dia inona ny zavatra mitranga dia misy passible d'emprisonnement
et d'une amende de 10 millions à 20 millions ariary. Ok, ndao ary. Aloha asina kafe kely any. Iza moa zany le compagnie STA? Iza ny tompon'le compagnie? Bini Gilbert. Andao hoe itentsika hoe tsy araka zily dia maka ny fitsoina Bini Gilbert. Andao atao hoe tsy araka zily fa nisidina nitondra volamena tany Afrique du Sud ny avion admettons zany miverina avy any Afrique du Sud ny avion Brazil fabrique verina avy any Afrique du Sud ny avion Brazil. Na eny ve nareo ny arrêtena pour fouille et contrôle ny avion Brazil? Tsy atoko. Na eny ve nareo hoe ny arrêtena na ny appréhendena ireo pilote anankiroa? Tsy atoko. Fa nahoana? Fa nahoana? Petraka amin'ny fanontaniana hoe fa naninona no tsy arrêté ireto pilote dans le cadre ity article 56 et io tamin'ny andron'ny Rabenja naritiany sy ny aviny document officiel ity toko tsy lalàna foroporonina ary amin'ny fizavaty dia décision numéro 23 zany 13 novembre 2018 article 4 ao anatin'ny film laza tsara mihitsy io. Passible de la même peine pénale 10 millions ariary à 20 millions ariary. Gilbert tsy enquêté ireo pilote prala tsy enquêté satria nahoana? Satria nahoana e? Zanakiny mahitahita. Misy pilote zany amin'ny pilote malagasy ao amin'ny compagnie Nermat. Izy io moa dia mifankahazo be tamiko mihitsy taloha ary hitako ny tsy nety ny fiaraha-miasanay satria ny zanako saika ataoko hanao formation ana pilote tao aminazy. Hoy le zanako hoe alao hanao insika eo ka tsy voako zany andeha hisiditsidina zany. Zaho zany hoe expert comptable ohatran'izao kolama to. Dia tsy natao le izy. Fantako tsara io raha namana io. Hoy ireto namana pilote mitovy zay, mitovy ny karama, fa io raha namana io efa ela no efa namamahana ny olona hoe mandeha mivoaka izy mitondra entan'olona. Miverina avy any izy valizy 20 entan'olona avy aty andafy ihany koa hoentiny. Mamana ny olona hoa. Io raha namana io pilote io dia conseiller tsy fiteny moa spécial amina ministère fa conseiller technique
ao ministèrany transport. Zanak'io raha naman'io, le pilote anankiroa mitondra an'le avion. Rakotomalala ny anarany. Tsy avy amin'ny Fleury, tsisy ifandraisanay mihitsy. Rakotomalala amin'ny rahalahy, ny pilote nitondra an'le avion 5 heures ASP. Tsy azo samborina. Ka ahoana no ahafahanao ho ino? Fa ity ny lalàna ny doanina. Hatramin'izao tsika mbola tsy naheno hoe sommet. Ary voasambotra nga binisatra izy ny tompon'io avion io. Na voasambotra ireo pilote. Dia tokony andoha 10 millions hatramina 20 millions ariary amin'ny doanina. Ho azavaitsika avy eo hoe taizaby ny lalan'ity avion ty, mba ahafahantsika malala hoe iza zany no concerné ao anatin'ity biziny ity. Bizina maloto, toko, mifangaro sexe, vola, mafia. Nilaza indray andray hoe misy vehivavy tsy fantatra ny asany hoe ahoana na ahoana. Tsy taty anahy aloha. Tsy taty anahy le izy satria taty anahy fantatritsika mianakavy. Ho avoaka keto ny sarin'ny taty anahy amin'ny lahady. Hoe iza ny sipan'ny taty anahy. Fa miala tsiny aminao ary taty anahy fa misy hafa koa. Enga be koa any. Fa raha zaho aloha mijery ny tavanao, voan'le ankiray ianao. Vo be dehibe mihitsy ianao. Jereo hoe iza no nandeha seul nentina jet privé. Niala vao Antananarivo. Tonga tany Tamatavy. Le premier. Iza. Fangaro ny sexe sy ny vola ary ny volamena. Zay le zavatra mitranga zany. Rakotomalala, ny rahalahy, ny pilote mitondra ny avion. Rakotomalala rainy, nanao golf hariva. Rakotomalala rainy, co-girl, fa tsy escort girl zany. Conseiller ary avy tanana ao amin'ny ministèran'ny transport. Izany Rakotomalala anankiray manana andraikitra tsy azo tohinina ao amin'ny ACM. Iza ny nametraka an'ireo olona tompoko. Misy nomination possible avy eo Antananarivo tsy mandalo Beririka possible. Misy ve? Tsisy a. Dahory. Ahoana ny tena fandehana. Pour peu zany tsy mipetaka ny doanina, matahotra ny DG ny doanina zany. Ny alapanina nataony voalohany nefa fantany tsara fa misy an'ity lalàna ity. Misy ity lalàna ity. Taizavy ny lalan'io avion io alohan'ny nakanesany tany Afrique du Sud. Ary taizaby ny lalany rehefa miverina ao amin'ny Afrique du Sud ka nodimaina ohatran'ny nandevina alika.
Dahoy. Afahantsika manam-porofo hoe tsy milamina ity film ity fa misy olona tena tompon'andraikitra ao anatin'ity revi ity. Ny 27 décembre andro alahady zao aloha alohan'ny nitenenako an'izay de zao tsara ihany no milaza hoe asa raha tadidinareo miteny aho hoe fampideray na harena tsy hitanono ary mahavinitra ny tompon-tany no mahita an'ireto malagasy miaraka amina vahiny sy karana miparady amina koady miritarita eran'ny sisiny ranomasina. Raha Vatomanga hainy tokoa io. Zany hoe tany folo pointy zany no nanao fin d'année ary membre Vatomanga sy ny karazany. Folo pointy Tamatavy. I Andry Rajoelina indray dia tany Nosy be ary mipetraka tao amin'ny Homme Résidence. Misy zava-drozan'ny tranga moa tany mba ahafahanao malala ry Andry Rajoelina fa efa tsy miaraka aminao ny vahoaka fa miantso amin'ny Fleury Rakotomalala izy ary mitantara izy. Zanaky Andry Rajoelina ary toko tsy voafehiny. Mamy tapona. Mamy tapona. Batiana na feno naingana tany an-trano. Mamono reto ny zanaky Andry Rajoelina manko tsy manana namana gasy. Tsara fantatrareo zay. Vitsivitsy raha misy ngamba roa fa karana daholo no tena namana. Miaraka amin'ny namany karana lery mamy tapona, bataina na feno naingana mety nanody any amin'ny chambre. Royal Beach angambany izay le restaurant bar no nandramana. Tsy any aminao intsony vahoaka Andry Rajoelina matoa au courant zany. Zay no nahatonga anahy niteny hoe moins de 14 ans mini-jupe, photo officielle moins de 14 ans alcoolique mamy tapona. Zao mazava zany ny iray tany Tamatavy, ny iray tany Nosy be niaraka tamin'ny Vatomandràna. Comme par hasard, coïncidence. Mais je vous dis, à ce niveau-là, on ne peut plus parler de coïncidence. On ne peut plus parler de coïncidence. Je suis désolé. Ny 27 décembre andro alahady dia tany Majanga. Mandany vetivety ilay avion. Mandany vetivety tany Majanga ilay avion 5R ASP. Oui, Rakotomalala ho efa teneniko eo. Ny teneniko tsy
tsy Patrika manoratra fa izy nga samy teneniny anarany aza dia anona loatra fa tsy maka référence amin'ny Patrika anie za manao ny investigation. Tsy aty izy nandalo tany Majunga. Eo aloha zany dia mipetraka amin'ny Baraingo. Trente et un izy départ nakany iny ambany mandalo iny ambany Mozambika aloha dia avy eo tonga tany Ortambo ny alakamisy 31 12 io zany GNB tamin'ny 10 atoandro ny alakamisy io zany tratra ny film ary ny kapotiny afera ny alina daridary zany hoe tena tsy maintsy miala-pa ny avion satria ny frikla ny afera zany. Tamin'ny 5 no tonga tany Ariva zany. Heure GMT moa ty zany no tonga tany Ortambo ny avion. Ny pitsoniny dia efa miala inga anao dia aiza ozy nareo izy no nandeha voalohany, aiza ozy nareo vao tonga teo Ivato izy tonga dia direct Tamatavy. Coïncidence ve zany? Le 3 janvier zany hoe rehefa échec zany le premier izy tonga teo Ivato dia le 3 izy zany hoe le temps nanao fety dia nidina non le 14 non le premier tamin'ny 3 latsaka 10 izy no miala tao Antananarivo, miala tany Tamatavy dia tonga tao Antananarivo tamin'ny 3 sy fefany ny premier dia ny 3 indray izy dia efa lasa nandeha nakany Majunga, verina tany Majunga. Izy zany ny olona tena tsy maintsy naterina tany Majunga. Ray aloha zay. Fa ny tany Tamatavy no important. 3 janvier izy tany Tamatavy lundi de ozy 7h29 izy naka vakansa tany Tamatavy dia nareo ihany no mamaly mila manao démonstration ve Fleury io 3 janvier io ihany tompoko rehefa avy niala tamin'ny 7 sy fatelony 7 sasany dia namonjy nanjoy amin'ny Nosy Be tamin'ny 10. Ty information ny Hermad. Ity avion ty zany dia niandry ary tonga tamin'ny Nosy Be ny 3 janvier
Zafadoko zany hoe ny lahady tonga tany Nosy be. Fa teo no tapaka ny hevitra fa tsy hitaingina an'io avion io Andriamatoa Andry Rajoelina satria sady haka anazy sy ireo garde du corps na olona niaraka taminy io avion io fa tsy maintsy miakatra maika anjoy an'Antananarivo izy secret Air Madagascar ty délivreko aminareo ty fa zay no mahatonga ana miteny anareo tsy any amin'ny Andry Rajoelina intsony ny vahoaka satria azotsika ny information. Voatery ny ministre ny transport via présidence zany nanao instruction ny Armade asivo plasy anankifito libereo amin'ny président sy ny sitony. Ny vady aman-janany zany mijanona tany Nosy be ary le avion le 5R ASP zay saika hitondra ny Andry Rajoelina rehefa avy niresaka tamin'ny pilote izy dia tsy nety nitaingina amin'le avion Andry Rajoelina le 5R ASP. Inona ny antony? Inona ny antony nandehanan'io avion io tonga hatrany Nosy be nefa efa fantatra fa Andriamatoa Andry Rajoelina tsy hitaingina an'io avion io? Inona ny antony nandalovan'io avion io tany Tamatavy na dia nametraka an'ity tovovavy anankiray ary nandalo Tamatavy aloha zay vao nandeha Nosy be. Inona ny zavatra nalaina sy netiny tany Majunga? Tsy hita identifié atao anatin'ity dossier ty hoe nakany tuliara le avion io eto aloha. Pire et beaucoup plus grave. Zao tsy possible hoy ny technicien amin'ny ACM tedavinareo zay informateur amin'ny ACM tsy rarako. Tsy possible ozy ny technicien ny ACM hoe tonga tany tuliara ry zalahy vao nanao ny plan de vol là de hoe zay vao ho any Afrique du Sud. Tsy possible zany ozy. Efa vitandràlahy aloha ny demande de survol na escale amin'izay toerana andehanana. Farafahakeliny ozy 24 heures. Récupéreko tamina pilote privé akamo. Marina zany ozy lery. Tsy possible hoe andeha eo ianao. Raha tsy zany ianao mandalo amin'ny territoiran'olona tonga dia rarafan'ny olona hoy ny olona. Hoy ny technicien. Marina zany ozy. Izany hoe raha hiala ao Madagasikara zany ny jet privé iny efa vita moaly ny dossier rehetra. Lainga ary tena lainga marivototitra ny ilazana hoe tsy au courant ny DG ny ACM, tsy au courant ny ministre ny transport, tsy au courant ny conseiller ny transport Ngara Kotomalala, zay ancien pilote ny Air Madagascar tompo.
lainga afafa, nandehanan'ilay avion nakany Tamatavy ny Tsoriky vao niverina avy any Afrique du Sud dia nanao compte rendu ary tsy maintsy makany Nosy Be anao compte rendu satria ny avo ny masoandro no tompon'ny sanjila. Azonao enjehana amin'izany e, ity ny dossier, ity ny traçabilité tompoky ny volan'io avion io, tsy azonao laviny zany, ninonina lazainao eo. Ry Patrika manko raha nanao an'izy dia nataony amin'ny parcours fotsiny, fa détaillé mihitsy hoe tany Anosy Be tamin'izao ory, tany Mazanga tamin'izao ory, ity izy tompoko ao, ary mbola misy koa ao. Zany hoe tena nisy fanomanana mihitsy hoe mikolektatsy makary makaty dia piasa amin'izay. Efa vita melo farafakely ny 24 heures ny plan de vol avec ny passager ao anatiny. Fa resaka fotsiny ny hoe tsy zaka dia nijanona iretsy anankiroa na ohatrohatran'izay tralala sy ny travolta. Dia raha matoa mpanelanelana misélectionné an'ireto passeur efa nitsotsotra tany Tamatavy, tany Folo Pointy, makamaka sary, manao manja, manao golf, vie de luxe. On ne sait pas quel travail elle fait. Mety mba asa mety cadre any tellement na ohatran'izany nefa ny prestation anasoana parachutisme fotsiny nefa ohatrin'ny reny. Vondray londry tamin'indry taty ana. Tsy indrindra ary ny tompon'ny entana. Mazava zany izay azontsika menakavy eritreretina hoe raha ohatra rapatriena na extradena ireto oloreto dia hitovy tahaka an'ilay Bois de Rose tamin'ny 24 décembre 2018 izy sa 2000 tsy tadidiko fa mba mentionné kely eto hoe 2013 2012 angambany izay. Kelikely alohan'ny alan'le ry dia mbola nisy opération Bois de Rose indray mandeha fa tratra tamin'ny Singapour moa le izy. Io le fin décembre io zany ny fanaovany dralakoho io. Azontsika. Mba eritreretana izany. Niala maika avy any Afrique du Sud le avion. Dia avy eo nandeha namonjy maika any Tamatavy. Dia le même jour namonjy maika nakany Nosy Be. Dia nefa tena prévu fa le filoham-pirenena hitaingina an'io avion io mody Antananarivo fa nielan'le ripa fa ozy hoe mamay be ny genina fa zany ndray tsy hitaingina an'io fa raha vao mitaingina an'io dia vao maika tratra. Zay. Voazavako izy zay a. Mbola hitohy io tantara io satria raha tianareo fantatra zany a dia amin'ny 12 janvier ny fitsarana manaraka momba amin'ireo olona voasambotra ireo. Tsy laza hoe ahoana na ahoana fa ao anatin'ny tena kombatsika izao misaotra anareo amin'ny fahazotoana amin'ny alalan'ny fanampiana ny tolona. Tena misaotra betsaka reto.
misaotra. Fa raha ohatra tsika mandeha mafimafy noho izany, tena tsy afeniko anareo fa raha ohatra manko tsika zao nanam-bola be, nanana budget matanjaka, dia efa nirecruter avocat tsika miaro ny monde justice na ny intéretn'ny malagasy any Afrique du Sud, dia nametraka procédure officielle tsika ahafahantsika miteny fa tsy azo extradena ireo olona ireo. Efa natsinotsinota tany amin'ny tamin'iny taona iny hoe mafimafy ny combat, dia niezaka ahako ny convaincre antsika menakavy hoe alefaso ny financement fa montagne no azera, dikan'izany tsy maintsy mihazakazaka koa tsika eo anatin'ilay izy. Efa maro nareo manao ary tsy afenina izany. Maro nareo manao ary tena tsy afenina. Na hatramina hoe encre imprimante ary misy manao ASP62 ilay izy, ASP62. Tsy araka izany indray ato. Izany raha misy manao. Fa le procès, le investigation, mila mihazakazaka tsika, mila matanjaka ny budget tsika. Ary izany teny anareo fa tena ho fierté antsika eo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Tsy eo anatrehan'izao tontolo izao hoe vita ny vahoaka malagasy no nanenjika an'ireo jilamboto-mpitondra malagasy tao amin'ny firenena. Tena voninahitra lehibe ho an'ny malagasy izany. Rehefa mahantra ihany tsika hatreto, mahantra ihany tsika ara-bola ny tanàna, alahoery. Izay mihitsy no nanaovako sacrifice manontolo ny tenako satria ory, tena ory eny e. Mieritreritra an'ilay mahazo an'ilay firenena. Tena ory. Tsy mbola nahita an'izany ao nareo tamin'izany andro, teo amin'ny tunnel, ary tsy nataoko intsony ilay izy taty aoriana. Efa nitantaraiko anareo ihany izay. Nomeko 100 000 ilay ramatoa be, safotra izy. Ny andro amin'ny 12 alina ririnina, safotra ilay ramatoa. Saika tsy hitako izay nasiako ny tenako. Mivelombelomina teo. Ny akanjo mafana teny amin'ny tenany no namonosana azy engany. Raha misy manome hono izy raha be indrindra dia 10 000, 5 000. Tanareo amin'izany efa an-trano ilay malagasy. En vous donne 100 000 francs. Dia safotra ianao. Mampalahelo anie izany e. Eny Ambatobe, eny an-tampona Ambatobe, eo ambody fasana. Zazakely 2 taona no matory. Amin'io izy tsy ampy firy kilao. 3 menada izy. Mafy anie izany ilay olona. Ahoana no ahafahanao hihinana chapon eo ambony latabatra eo? Nefa ianao izany tsy piblieko sakafo intsony. Nefa fantatrao izao fa any Madagasikara, any amin'ny faritra atsimo, misy olona tsy misakafo. Ry zalahy any Pitoloha fiainana mafia Pablo Escobar. Koady fotsiny nefa 1 milliard 500 vidiny. Ny jet privé, ny hélicoptère, amboarina spécialement ny lalan'ny folo pointy. Entsana anie izany ireo olona. Tena miteny anareo aho fa tsy zaka ny saina sy mifanaja. Misaotra antsika. Ny amin'ny laditsika
dia ho aseho keto ny sariny tapiana dia ho avoaka ketoko ny sariny Sara daholy tsy raha valomanana aiza ny hiratsika alefatsika ny hira fanentanatsika daholy WhatsApp. Izay tapa-kevitra nandeha maro no tafita sady nahazo zavatsoa ny masoko no nahita fa izay nifitinjanona kosa malalaky andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa niandranaoa fa anioane mbola misy azo atenena olovatsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky amo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky amo Izay tapa-kevitra mifody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mifindro miampitso fa izay mifidy-dana kosa tsy tonga tany miadidino miagosa mienalany fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa niandranaoa fa anioane mbola misy azo atenena olovatsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky amo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay